Salama daholo io androanitsika dia ndaondrayra hiresaka ny vaovao izay nalaza tamin'ity herinandro ity. Tsy inona moa no resantsika amin'izany fa ny mahakasika ny raharaha-pirenena sy ny ao amin'ny antenimiram-pirenena ary indrindraindrindra ireo sombavim-bahoaka amin'izao ankehitriny izao. Maro no mametra-panontaniana amin'ny hoe antenimiram-pirenena ny hena ny fahefan'ny depute sanatria ve zany ho lasa depute mpanangatanana fotsiny no hiafaran'izy ireo. Mbola ao anatin'izay hatrany ny fandray tanana ny vimpanina ny Antananarivo vaovao sy ny teo aloha. Vita ihany koa ny famindram-pahefana tamin'ny filoha sy ny filoha lefitry ny Antananarivo ao anatin'izay antenimiram-pirenena izay hatrany. Any Antsiranana tonga nitsidika ny vimpanina ny Antsiranana tamin'ny fomba ofisialy ireo delegasiona faritra Sava avy tany Chine. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any MCC sy tambatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ho lasa depute mpanangatanana, depute entopoko, mpanarakefa sy mpanao sitrapony mpanatanteraka sisa ireo sombavim-bahoaka eto amintsika ireo. Io ny fanamarihana izay nataon'olona taoriny ny kitihana ny fitsipika anatiny antenimiram-pirenena ny herinandro lasa iny. Anisany voakitika ny fanovany depute tatitra ka manomboka eto dia ao amin'ny distrikta Nahalany Aziany no mahazo lalana manao tatitra amin'ny vahoaka ireo depute. Politika maloto sy kajikajy hifehezana anay ihany ireo. Misy dia antanany ireo olona ambony sy ireo mpiara-miasan-kaiky izay nanome toromarika tamin'ny fikitihana ny fitsipika anatin'io. Ireo no fanamarihana nataony ireo depute sasany. Tsy hivina ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka no fomba hoentin'ny depute nanomboka nihetsika 17 depute teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai izay niarahan'ny TIM sy TGV tamin'ny taona 2024 iny. Mbola io fanaovana tatitra tamin'ny vahoaka io ihany koa no nahafahan'ny depute sy teny randrana solony haiko niaraka tamin'ireo mpiaradia taminy nanatanteraka nihetsika miavatoro. Mbola ao anatin'izay antenimiram-pirenena izay hatrany moa ny haona ny alatsinainy 15 Jolay ny filoha lefitra ny antenimiram-pirenena miahy ny faritra Antananarivo na vimpanina vaovao Augustin Andriamananoro sy Naivo Raoldina izay vimpanina teo aloha. Ny fanehonana ny firaisankina sy ny fanohizana ny asa fampandrosoana miaraka amin'ny filoha Rajoelina no ambetindresaka ireo sombavim-bahoaka ireo nandritra n'izany fionana izany. Misy ny minisitra na tompon'andraikitra sasany raha voaesorina na miala amin'ny toerany dia mamadika palitao avy hatrany lasa manositra ny filoha Andry Rajoelina. Tsy ho ampy ho zaraina amin'ny olon-drehetra ny toerana satria voafetra ny isany. Izaho Raoldina dia tsy mba mivadika izany fa manohana ny filoha Andry Rajoelina hatrany. Na eo aza ireo mampiady mivoy fa nahilika i Naivo Raoldina ho izy hatrany. Io ny fanazavana nataon'ny depute Naivo Raoldina nandritra izay fionana izay. Nanambara ihany koa izy tamin'ny vimpanina Antananarivo vaovao fa namana akaiky avokoa ireo olona niara-niasa tamin'ny tao amin'ny antenimiram-pirenena. Ny fampiarahaba moa izy mirahalahy ireo mba hanehona ny firaisankina eo amin'ny sampanohana ny filoha Andry Rajoelina. Nanatrika ity fionana ity ny vimpanina ny Antsiranana vaovao Mamangy Norbert na depute Jacques. Mandalo isika eto amin'ity toerana ity koa araroty izay mba hampandroso any Madagasikara ho hiatrany vimpanina Augustin Andriamananoro. Setrin'izay hatrany moa vita ny famindram-pahefana
tamin'ny filoha sy ny filoha lefitry ny Antananarivo. Tontosa tamin'ny andron'ny alatsinainy 20 Jolay 4:20 maraina teo tany amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha ny antenimiram-pirenena vaovao Tokiely Justin sy ny filoha ampisolon-toerana Rabenirina Jean-Jacques nitohy tamin'ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena avy amin'ny faritany Antananarivo moa izany rehefa aveo. Andrasana arak'izany ireo famindram-pahefana eo anivony antenimiram-pirenena isan-tsokajiny. Vipanina ny antsiranana tonga nitsidika azy tamin'ny fomba ofisialy ireo délégation ny faritra Sava avy tany Chine. Nanao fitsidihana ara-pomba ampanajanona sy feno firahalahiana tamin'ny toeram-piasan'ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena misahana ny faritra Antsiranana Andriamatoa Mamangy Norbert izay fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe député Jacques tao Tsimbazaza ny gouverneur ny faritra Sava, Seramila Tedi sy préfet ary ny ben'ny tanàna ny commune Sambava niaraka tamin'ny tale général Norinasa Soavanio tamin'iny omaly iny. Nandritra izay no nanararotra nanao tatitra momba ny dia tany Chine teo amin'ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena misahana ny faritra Antsiranana izay izy ireo. Ny dera sy nangasitraka ny fahombiazana feno tamin'ny dia izay nataon'ireo délégation ireo ny filoha lefitra ary tamin'izay ihany koa no nambarany fa mifototra bebe kokoa amin'ny fampivoarana takin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no hilofosana amin'izao. Nasiany teny ihany koa fa asa vadidrano ny fampandrosoana ny firenena ka tsy vita raha tsy fanakonana. Mirary dia mirary ny fiaraha-miasa nisy hatrizay ny filoha lefitra mba hifanomezan-tanana amin'ny filoham-pirenena. Ny amaranantsika azy moa ny malaza avy any Amandritsara any eo amin'ny resaka fiofanana momba ny fiompiana trondro an-dranomamy. Notanterahana ao anatin'ny 2 andro ny fiofanana fiompiana trondro an-dranomamy ao amin'ny distrikany Mandritsara izay nanomboka tamin'ny alatsinainy 15 Jolay sy ny talata 4 Jolay. Raha tamin'ny andro voalohany dia ny fanomezana toromarika ireo maniry isehatra amin'ny fiompiana trondro. Ny teknika ahafahana manao izany fanomezana toromarika amin'ny fomba hatao mba hampitomboana haingana ny trondro rehefa hompiana. Tekniky nomena ireo mpiofana amin'ny fanaovana dobon-dako mba hanaraka fenitra satria misy dobo hors-sol misy eny amin'ny tanimbary ary indrindra dobo izay amboarina hompiana trondro manokana. Misy ihany koa trondro gasy izay sokajiana mihinana zavatra isan-karazany sy haingam-pitombo ny tilapia na maina soko ary ny carpe royal tahaka izany ihany koa. Nandritra n'izany fiofanana izany no nanomezana toromarika ny tokony atao raha te sitraka fanampina avy amin'ny ministera foibe amin'ny alalan'ny zanaka trondro. Tsara raha manangana fikambanana ireo miompy trondro an-dranomamy mba ahazoana zana-trondro. Eo ihany koa ny fanaovana dobo hompiana trondro hanaraka fenitra. Maro toerana efa notsidihana tahaka ny any Befandriana, Mazava sy ny toerana maro samihafa tsy manaraka fenitra ny fomba fiompiana trondro ka tokony hajaina ihany ny fiompiana trondro izay. Hoy hatrany ny talemparity ny Jono sy ny toe-karena manga any amin'ny faritry ny Sofie Andriamatoa Behanjara Mamy. Hizarana mari-pankasitrahana ny mpiofana ireto rehefa nahavita an'izay fiofanana izay. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny MCC sy tomatao tagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.